raha vomendory fanambarana ny soratra masina testamenta katolika dia voambarao naharin'Andriamanitra ny zavatra rehetra namosiny azy tamin'ny teny. Ny tenin'Andriamanitra dia teny mahaka. Tsy teny fotsy ny teny io fa izy fa efana aina tsy aina fisina zany ny tenin'Andriamanitra zay avarany vaio ny olombelona amin'ny amin'ny fampisomy siansa aza kelikely eo amin'ny lafiny biolojika dina ny biolojia animaly dia lazana fa aina bibiky io aza teny fa tsy tenin'ny olombelona na tenin'ny biby ny tenin'Andriamanitra fa teny hafa satria teny zay atrany ampianoan'ny zavatra rehetra ka raha manomboka ny testamenta vaovao dia zany nambarana tamin'ny voalohany teny. Ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny zava-dehibe tsy tokony ho adin'ny kristianina, adin'ny mpino, adin'ny hoan'ny zay rehetra manaraka ny Baiboly. Ny toerana ny teny na ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fisina, eo amin'ny fiaina, eo amin'ny asa Andriamanitra. Araka-mijery izany Genesisy voalohany sy faharoa vao manomboka tsy nahazo fotsiny tenin'Andriamanitra, tsy teny nahazo fa nametraka ny fiainana izy. Nametraka ny hoe izao no antony nametrahako anao teo ary Andriamanitra nametraka ny adala tao Sahelena mba hiasa tanana azy. Mametraka ny tokony ho atao, mametraka izay azo hoanina sy zay tsy azo hoanina. Ny azo rehetra eo amin'ny sazo hoanina fa ny azo eo amin'ny sakosa izay farana ny tsara fombaky tsy azo nao hoanina. Fa taniny amin'izany ianao dia tsy nilaza tsika fotsy fa nilaza fahamarina adikitsika fa rehefa nina amin'izany tokoa nolombelona dia niavy tamin'ny fahavitesa teny marina, teny fahamarina. Zany io tenin'Andriamanitra ambarany teny mampisy, teny zay manome zoso, manome miantso ny zavatra rehetra, teny ko manome dimidimika mba hahatonga ny olona afaka hiaina hiverina tsara araka lamin'Andriamanitra. Kanefa teny zay tsy ananana n'izy fa tenin'izy Andriamanitra ary ny fanampanahy voalohany nahazo olombelona dia niefika fa mitovi-daholo ny teny rehetra ka dia nampitovin-drehefa ny tenin'Andriamanitra nampilary ny tenin'Andriamanitra sy ny teny saka tsy miavy, tsy azo alavitra, tsy azo ampitovina, tsy anaovana safidy fa ny ray teny toetra teny manak'izay ary ny ray teny mandeha mamerina ny ray amin'izay efa nianana, mamerina ny ray amin'ny sisy manafoana nefa misy kanefa ny teny marina mamisy izay. Zany indrindra manambarana ny lalany gaovana sy apamana tandremake fa ny fiefiko sy efikarena ary ny lalana rehetra sy manana mampitana manana ny fandrefesa amin'ny olo fa na manahoana na manahoana ny fandrefesa amin'ny olo atreto aloha dia mbola tsy fantany maro rehefa ny izao tontolo izao marin'Andriamanitra.
Izy amin'ny mahalala ny dimension de l'univers. Izy na ny astrophysicien samy an'io amin'izany dia mahita tsy azo reflesy izy io satria vomenao ny resiko izao efa mino sady refina satria amin'ny expansion l'univers zay no an'Andriamanitra. Ka tahaka ny avon'Andriamanitra ny avon'Andriamanitra tsy ny fiavinareo raha lazaina fombatsotra zany efa tsy voalefinareo na ovoliana na ovoliana. Ny elanelana misy eo amin'ny fijery n'Andriamanitra sy ny fijery io ny fijery izao tontolo izao eny na ny fijery Satana. Zany ny anatinany zao rehefa niarany zavatra mafy zao taonan'izany nanamary taiza anao zao mba mianan'olona mafy ampanao raha hainao izy amin'n'olona zay hoe izy zao kafafafafafafafa fantatrao izy ananetana ny famolainy teo a zany hoe mety izy ary zany mampanenana ny olona na ny kristiana zay mety amin'ny mpanahy ampitany andreky ny fijery ny fisay ny teny amin'ny teny raha isika dia mandrakesina amin'Andriamanitra Andriamanitra tsy mampilevy zany na marantsay ampaminany azy nasay iza na ny hevitra ny fanahy ao iza na kolotsaina nampianatra azy izy ny nandidy anesaina azy na anolo azy amin'nany fitsara na nampianatra fahalalana azy iza na mafanafazan'lana fahere iza tsy misy kanefa zany teny zany nomeny ho an'ny olombelona zay zao misy teny hafa ny soso misy teny hafa ny sosoka dia ny tenyny divony fitsy ny teny mivantana ary magava ny tantarany sonona mafinana fa tsy maseho eny teny divony tsy mafantaka izy hoe manao zao ny olona mahita-tsaina mahita misy tano izy misy tano izy menamena ny ny mpanita-tsaina ny manao zany fa tsy zany tsy misehoana miafina izy miafina izy satria raha tsy miasany tsy aseho miasa fahasasambo tania tany amin'ny olona izy miseho fa tsy miseho zany izy fa menarany izy araka mety milaza milaza zany fa tsy nimarina ny manotena ny masehony fa Andriamanitra kosa miseho tamintsika tamin'ny tena tamin'ny Jesosy Kristy ary tsy mafeny satria nahoana satria marina izy ary teo an'io marina eo amin'izao tontolo zany miavana rehefa tonga Satana ny planiny le Jesosy ny andrava ny asan'Andriamanitra andrava ny asan'Andriamanitra fantarina petraka ny olona matetika hoe nahoana nefa na velany tapetrika hoe amanaky ny matitony fahefatry fa Andriamanitra mihitsy ny fanahy masina mihitsy nitondra ny Jesosy Kristy tany anefitra mba alainy leviny fanahy fa nahoana nahoana navelan'Andriamanitra Jesosy fatao sahevena atao Satana mba hitaizanatsika ny finoana hitaizanatsika ny finoana
apôstôly dia manazara mety ho amin'ny safana nafanan'andriamanitsika ino mo zany atao volinafika ny atao volinafika dia volinafika mivelona tsara ny mahavolinazy afaka ny nahan'andriamanitra azy sy namonjen'andriamanitra azy tao amin'i Jesosy Kristy zany ny atao volinafika. Raha alaitsika ny biby fioky ka alefatsika any amin'ny kilitralany zany no ataontsika hoe fahafahana afaka mandeha zedazeda amin'izay tiny aleha maty an'izy satria no arina no ompina izy ka ny fahafahana dia miaraka amin'ny mpikarakara zany ny fahafahana biby fioky miaraka amin'ny fioky ny fahafahana ary ataontsika hoe biby sauvage na ny fahafahana dia any amintsika amin'ny fahafahana fa rehefa hidina ao anaty kazy ao izy dia izay mivitany any mienaka espérance tsy mahita nitizy ataontsika bien-être iny tsy mivelana tsara ny mahaizy atataka ka ny olombelona no aren'andriamanitra zany dia ao mahazana ny fahafahana ny olombelona men'andriamanitra antymafiainana mandrakizay ao amin'ny fiainana mandrakizay ny fahafahana ny olombelona men'andriamanitra aina sy naina dia ao amin'ny fiainana ny fahafahana fa tsy ao amin'ny fahafahana karaha ny soso dia vody miditra miota dia nampiditra antsika ao anatin'ny fieverana sy teny sandoka zany natina inona zany raha mitondra fiainana Jesosy Kristy dia mitondra fiainana koa dia vody fa fiainana sandoka raha tonga amin'ny antsika ny arena mandrakizay andriamanitra dia tonga ko Satana mampiretirety ny arena manomboka izay mamatika antsika fa tsy mamatika antsika amin'izany dia misy teny misy promesy na teny fampanantena maro be rentsika ary mahasaky re saingy tokony tsaroana ny teny ilay teny azo tokisina ilay teny hanomary dia ilay teny namisy antsika ihany fa ny teny hafa rehetra mitondra fahafinarety mitondra zavatra mahafinaritra mitondra ny rentsika efa mitsara mitondra ny zavatra manintona mitondra maro reny teny reny dia teny mampivelona ny fahafinaritra teny ary eo no tsy maintsy amerenana amintsika ny tena fototra ny mahasika antsika inona kely ny mahasika antsika sy ny mahaolona kely ny mahasika antsika raha ny olona ny manana fotokana tanana roa tongotra roa manana vatana ary afaka mandeha raha izay no mahaolona dia angamba tsy milainana ny mianatra angamba tsy milaina na dia atao hoe mikatsika zany atao hoe famonjena zany fa tsy zany fa raha zao soratra masina fa mitovy ihany ny akora nanaovana ny olona sy ny biby samy varena avy amin'ny vovoka izy mitovy matière première fa ilay fananan'andriamanitra tsy matière première roi zany hoe ilay fifiaina mahavelo ilay fananan'andriamanitra io mahaolona azy ary malagasy zany ny fanana io inona hoe rehefa tsy manana fanana io biby ihany biby fiaina biby fisaina biby fitondran-tena isana ka ny mahaolona tsy vatana ny mahaolona dia le fisina izay misy mpanaraka tsara amin'ny maha izy araka ny mahomezana n'andriamanitra azy hatramin'ny fahaizana aza ny mahisika antsika diavana ny maha olombelona ny olombelona
teny hafa rehetra dia teny sambo. Nahoana satria tsy mitondra any amin'ny fanomena lalina izay fanomena izy fa mitondra amin'ny fanomena vetivety. Misy tantara anankiray izay rehefa renareo dia nandeha tany amin'ny izy tany amin'ny mivaka izy hoe ny agence immobilière trano reny ny couple anankiray dia rehefa nasainy visité an'ilay visité moine raika dia signena contrat vitavana mena ny trano livre. Rehefa livrena le trano midina tao tsy ty le trano izy ny visitena tsy izy io tsotrano le izy dia valika hoe io le signenao eo izy hoe le signenao izy ohatran'le mijerena tany ianao izy tsy signe belga maison témoin fa ny signe belga maison izay maison témoin hitako fa ity le trano signa atsika rahan'izany fitaka lehibe ary fitako zany fifily trano fita ary takizany nytamsatana satria ianarany iny ka pisanty fanitake ary izany mampitarena nysokamasinatsy inona ny fiarovana iaby dia misy fikirana amin'ny teny maro ny teny maro izay iaby ary izany mampitarena nysokamasinatsy misy tena tsisy trono ny devoly tsisy trono zany devoly zany misy tavoresana zany faly ny volevo zany avy aloha misy kafoana mitrano fa hoe tsisy mpangalaka faly tsisy no mpangalaka fa misy arakaraharaso ka dia mamitano ny sokamasy andreo aza manofoternana ny devoly fahavalonareo petera manditikahaka ny iona mierina mitanjara toerina ary mirena tsara foana sinoana iny sinoana teny riavana ny fanoerana ny devoly sy ny asa ny fiarovana ny santana sy ny fanoavana ny fatikina ny tompo iny ny fitikirana ny teniny dia zavatra tsy azo sarara ny fanirana raha te hanintra ny asany ratsy dia tsy misy afa-tsy ny fanoavana sy ny fatikina ny tenin'Andriamanitra ianina ary raha te hiorina tsara ny fahalalan'Andriamanitra sy ny teny dia ny fandava ny teny fitaka rehetra ny teny tsy miorina rehetra ny teny ratsy zany any izy aloha ny teny fitaka sy ny teny ratsy le mandrava sy ahoana aby lazantsika mandeha miaina ny mahazanak'Andriamanitra maro koa dia misy fikirantsika ny Jesosy izy ny lalina fahamarina fiaina hoy ny filazantsara ny Jaona tamin'ny alalan'ny Satana nidirany fa tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy kosa nakilavany fahamarina fiaina ny misy telo anomanina vakina tamintsika ny firaisana ny Jesosy ny fitiavana azy ny fanajana ny teny misy fikajana ny sinapolo zany
Rehefa misikitra tamin'Andriamanitra i Davida nanotany avy tsy maintsy nampiana ary nandalo fampiankonoana lehibe ao amin'ny salamo faharoa teo nanamparana ianao ny firenena ianao no misokira dia ho ny tompony amaly azy amin'ny sainanao ampianana mamalaka leanao itsinjanao ny maso ary amitsainanao milaza fa ny saina amin'Andriamanitra ny lalana izay atoron'Andriamanitra ary ny planiny sy ny fahalalana planin'Andriamanitra io ihany ny fiarotana mafy ahatonga antsika ho tena zanak'Andriamanitra vary manana ny Kristy ka mizotra amin'ny lalana tena fiaina dia manome tokony tena fa toy ny ranomorona sotra manala milatsaka velon-tany dia tsy miverina ny latsaka foton'tany nampamisy nampavokatra mba hatonga foko ho an'ny mamatsy atanina ho an'ny kina tsy mikan'izany avokatra sy foko manakasivatsy tahako izany ny teny zareo verina amin'ny foana izy raha tsy mampamerika Kristy ambinina ny aleha izany hoe avokatra sy avoka zany ny zanak'Andriamanitra zanaka zay toany ray rehefa merina ka hijerenao isanandro isanandro fa isa-minitra hijerena io ho ihany so misy manibata isa-minitra ny tena-paty fa zanaka izany sy nasatana dia ahoana ny mahazanak'Andriamanitra namany ka tsy hoe zaza mizelazely fa ny mahazanak'Andriamanitra azy ianao dia zanak'ilay raiky ahy zanak'ilay ray mitondra zanak'ilay ray karasoa zanak'ilay ray mahafantana izay tokony mamizana naleola tsy miteny tinao ny andray zany zavatsy ho mahazanak'Andriamanitra izy ny famatana ny fahatikina ary ny fanoery sy ny fampisina ny zany aminazy ary zany mbola itazanatsika tonga amin'ny fotoana ka tsy ahatongatsika ho mivavaka na miavaka na kristiana amin'ny fahavavaka fa ho tena zanak'Andriamanitra mitombo ho zanak'Andriamanitra mitoetra ao amin'ny ary ho zanak'Andriamanitra manitombo sy manambara ny fiaina fa tsara maraiky fa velona mitombo fa mahery ny fanarina izay miasa ho zany misy zanak'Andriamanitra satria mandray feno zanak'Andriamanitra satria manana ny hery Kristy dia ny hery ny zanak'Andriamanitra satria eny ny fanarina ho amin'ny fitopony sy ny fivelana isy ka tsy zanaka sao fa zanaka tena zanaka izany